Eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana kosa indray dia matsaka indrindra izay tsy fandriampahalemana izay na eo anivon'ny commune Andrenivohitra na ihany koa eo amin'ny anivon'ny commune Ambanivohitra. Tao anatin'ny 3 andro monja dia indroa niarany Alatromby sy Kisoa tao amin'ny commune Ambodifahitra. Tsy mandry tsy lavoloa ny mponina eny Ambanivohitra amin'izao fotoana izao satria ankoatry ny alabotry sy ny vakitrano dia miamitomby ihany koa ny alatra Kisosomby. Tao amin'ny fokontany Ambodifahitra ao akaiky ny commune Ambohitrabiby ohatra dia indroa miatoana ny alatra Kisosomby tamin'ity herinandro ity. Ny alahady ifoa alatsinainy lasa teo dia Kisoa 3 no indray lasibatry ny mpangalatra, Kisoa 2 no nety ny Jolavelona ary ny Kisoa iray no volon'izy ireo ary nentiny ny eny. Ny nahagaga dia maty avokoa ireo alikany nanano taovan'ilay Kisoa. Ny alarobia alina indray dia omby iray indray no lasan'ny Jola. Misy ny fanarahan-dia nataon'ny fokon'olona saingy tsy hita popoka ilay omby. Alina zany sabo tamin'ny 12 teo dia naneno ny sofle tetỳ ambany tetỳ amin'ny tanàna Ramasina. Dia rehefa nidina daholo ny vatan-dehilahy rehetra teto an-tanàna ny vorivory dia nilaza ny tompotrano fa very ny ombiny izay nisy nangalatra tao Ampahatra. Dia teo zany dia efa mivory ny vatan-dehilahy rehetra nanao ny fanarahan-dia ny alina iny. Dia rehefa nysavaina manodidina ny tanàna sy ny tany anaty hazo sy narahana ny dia zany dia hita fa somaro ny anatsimo ny akandrefana no lalan'ny omby tamin'izay. Dia natao ny fisavana manodididina ny tanàna hatreny Antanambao, Ambatomitsangana, nampaninona ny sofle, natsona ny manodididina rehetrarehetra dia natao ny fanakanana dia tsy nahita ninona ny alina iny zahay. Tena mitebiteby fatratra ny mponina eny an-toerana amin'izao fotoana izao satria ny mahazo laka ny karazana alatra ary efa misesisesy mihitsy.